Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alatsinainy 20 Novambra amin'ny 9 maraina hatramin'ny talata 12 Novambra 2022 amin'ny 9 maraina. Raha ny sary azo vamijana-bolana dia misy rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara izay mety hiteraka alon-drano manodidina eo amin'ny 3 metatra amin'ny morontsiraka atsimon'ny nosy iny. Araka izany dia mila mitandrina fatratra ireo mpiandrika amin'ny morontsiraka atsimo satria anonja be na aherin'ny ranomasina, andrivotra ihany koa hetsakilan'izay. Raha ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny morontsiraka atsinanana manomboka eo Cap-d'Ambre hatramin'ny Cap-Est, andraona mitsitokotoko ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho sivy hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora, hahatratra 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora indraindray rehefa manakaiky ny Cap-d'Ambre. Iodina ho avy avaratra atsinanana kosa manakaiky ny Cap-Est ka ho sivy hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra. Cap-Est hatrany Mahanoro, anorana tandrifin-drahona vitsy ho avy avaratra somary avaratra atsinanana andrivotra ka ho 10 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny 2.2 metatra ny avaratra saony ranivongo, anonja be ka hahatratra 2 metatra sasany any amin'ny faritra hafa. Mahanoro hatrany Taolagnaro, anorana tandrifin-drahona mitsitokotoko ho avy atsimo ny rivotra ka ho 10 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina avy ny onja manodidina ny 2 metatra sasany hatramin'ny 2 metatra, ananika hatramin'ny 2 metatra sasany rehefa manakaiky ny Taolagnaro. Taolagnaro hatrany Cap Sainte-Marie, olalovana orana tandrifin-drahona ho avy atsimo ny rivotra amin'ny ankapobeny ka ho 10 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina ahery indraindray, avy ny onja 2.4 metatra hatramin'ny 2.9 metatra. Morontsiraka andrefana Cap Sainte-Marie hatrany Cap Saint-Vincent, anorana tandrifin-drahona ho avy atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 7 kilometatra isan'ora, anonja be ny ranomasina ahery indraindray, avy ny onja 2.4 metatra hatramin'ny 2.4 metatra. Cap Saint-Vincent hatrany Cap Saint-André, anorana tandrifin-drahona ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora, hahatratra 7 kilometatra isan'ora indraindray. Adimy mpanonja na anonja be ny ranomasina avy ny onja 2 ka hatramin'ny 2 metatra sasany. Cap Saint-André hatrany Analalava, andraona mitsitokotoko ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 10 kilometatra isan'ora, ho tony ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny atsasametatra. Analalava hatrany Cap-d'Ambre, anorana tandrifin-drahona mety arankotroka indraindray, ho avy andrefana na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Ito etra ho avy atsinanana na atsimo atsinanana kosa rehefa manakaiky ny Cap-d'Ambre ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora, ho tony na adimy mpanonja ny ranomasina avy ny onja ho latsaky ny atsasametatra ny atsimon'ny nosy be, manodidina ny 8.7 metatra kosa ny any amin'ny faritra hafa.